Tondra fanon-kevitra mahakasika izay olana teny anivon'ny Anjerimanontolo dia ny fisamborana mpianatra ny faran'ny volana aogositra lasa teo izay moa nisy mpanjakana Andriamatoa Rivo Rakotovao nanambara araka izany ny tenany fa efa eny anivon'ny fitsarana ny raharaha ary ny fitsarana no afaka hamantatra ny zava-nisy marina tao anatin'ny iray ny tranga ireny. Arahantsika tao izao manaraka izao ny fanon-kevina. Ny antsony rehetra iandram-pitonina ny didim-pitsarana ivoaka mikasika ny raharaha fisamborana mpianatra avy eo anivon'ny fakulten'ny soratra sy ny siansy maolona teny Ankatso ny raika amin'ny 30 aogositra teo ny misy mpanjakana misana ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana Andriamatoa Rivo Rakotovao. Miaiky izy fa nisy ny fiara-pefo natao mpitandro filaminana nandritra fisamborana ilay mpianatra mpitarika ny hetsika ny mpianatra. Allo mba samotony mianatra dia mianatra mpitandro filaminana mba hisy autorité ihany koa zay ngambamisy fa mahatsara fireny dia tsy tokony hita koa reny sary manahirany reny mpianatra tokoa vereny inscrieny amin'ny folera iny reny olony reny maninona no nanasetrasetra ny mpitandro filaminana maninona no mpitandro filaminana mamaly ihany koa ny setrasetra na lay fanampiana tao aminy dia mba mahatsoavany koa efa misy ihany mba nataony fanjakana malina ireo etaeta samy mety tsy tonga hatramin'ny zato sy anjato takea fa samy miaiky any atsika volasahirana ka zay bakely vita aloha dia tokony raisina satria tsy lasa amintsika nety amina firenena fa dia izy zany mahazo tombotsoa eo nareo taona gazety amin'ny zavatra toy ireny. Nisafidy nitsaina hevitra mikasika amin'ny mety sy ny fanaovana mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta kosa ity nisy mpanjakana ity izay nanambara fa ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ny mpanapa-kevitra amin'izany. Ho azy ny firosoana ny fanasoniavana ny memorandum de stabilité dia ahafahana mamarana ny ady la politique izay misakana ny fampandrosoana amin'izao fotoan'izao. Nambarany moa fa efa voafaritra ao avokoa ny anjara andraikitra ny tsirairay isy ny fifandamina eto amin'ny firenena.